Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Gianala Esther. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro faha-efatra. Roviana indray ary vao hitako ianao ry tiako a. Sa mba fantatro mantsy ny fijaliako aty a. Adala aminao loatra ny foko ka tsy mety mahay manadino anao. Any anaty nofony mba ionako sy fampiresahako aminao matetika. Izy koa nefa raha hivadika ho tena izy ireny fa tsy hijanona ho nofo fotsiny any. Andriamanitro, misy manaikitra be ato amin'ny foko ato izany. Fanina marina. Ojay, ino izany mitoboka be any ambony an'izany ry papa? Tena tsy haiko a. Lahatra zao ny any ambony any mantsy. Tena aleo aloha jereko any ka. Andriamanitro, lahatra, fa manino ry? Lahatra ho amin'ny foaza. Fa inona le izy teo ranjara? Andriamanitro, lahatra. Fa maninona ny zanako re olona? Lahatra, ny zanako e, lahatra ho a. Andao aloha oetina hena ny hopitaly izy ranjara. Azafady anao aloha, hoe batako azy. De tonga dia avoaingana ny fiara e, aingana ianao. Ay, lasa ry ahy e. Efa manahona zay zanako dokotera. Efa mandeha tsara ihany ve sa Mitony aloha ianao Ramsey azafady indrindra. fa ahoana e? Ianao moa nirain'le tovovavy teo? Sa dadatoana ianao na dadafarany? Eny dokotera, zany rainy. Ka efa manahoana hoa izao aminao? Efa mahatsiaro tena aloha ny zanakao e. Ay kosa. Fa zany hoe mbola tsy azo resahana be izy a. Hono Ramsey azafady. Misy fanontaniana tsy maintsy apetrako aminao reto. Apetrao fa tsy maninona ka. Hoe ahoana zay? Nisy olona nyfamaly tamin'io zanakao io anga talohan'izao nahazo azao ka. Ohatra hoe nareo tao an-trano, na koa hoe izy sy ny olon-tiany, na koa hoe nisy nanao zavatra nampalahelo azy. Tsisy mifamaly taminazy aloha raha zay a. Izy sy ny olon-tiany indray ny tsy fantako. Nefa raha mifantatro dia ohatra mbola tsy manana olon-tiany izany izy a. Finona mahatonga anao manontany an'izany dokotera? Zany fa marary fony zanakao e. Aleo tonga dia tsorina ny marina fa misy rano ny fony. Nisy zavatra nampalahelo azy ny antony nampihetsika an'izany aretim-pony izany teo. Mahoana tsara hoe dokotera? Zany e. Noho izany dia tsy maintsy esorina izany rano ao amin'ny fony izany. Andriamanitro, ny zanako. Fa naninona ny zanako e? Ezaka aloha izay dokotera ny anao izay rehetrarehetra hitsaboana azy arak'izay tratra e. Ny teniko aminao fotsiny dia hoe hoento ambavaka izy mba ho sitrana soamantsara. Izay manko mitsabo fotsiny fa izy Andriamanitra ny tena manasitrana e. Eny e. Izay fa ilozako aloha ianao. Mahereza re Ramsey a. Saotra betsaka dokotera. Ka inona ity ny vaovao entin'ny lahaty aminay vao maraina ary marina? Sokoa aloha fa maraina lanto nandalo fa raha hariva mantsy miasa ako. Tsy nahita natato ela raha hariva vao nandalo. Ka zay mihitsy neny nandalovako maraina ohatr'izao e. Efa anteny anahy manko neninareo maly fa miasa hariva ela andro any. Ay, ka inona ro ny vaovao e? Zany lesy fa mampilaza ny lahy fotsiny ahako a. Dia hiala sasatra any ambanivohitra aloha zasy neny mandritra ny ray volana eo.
Ailary ny zava-nisy teto reny dia mba mila maka-rivotra kely analamo ao e. Zany ve le ty? Dia anainga roviana zany nareo ka? Rapitso ihany ka. Rapitso ihany ny dia vandeha. Za le tsy tena te hiaraka aminareo any mihitsy nefa tsy afakako. Raha za manko zao no aka konze dia tsy ahazo mihitsy satria be asa be zay ao. Feno marary le tsy ao amin'ny hopitaly a. Sarotra be ny ahazo konze amin'izao. Dia amin'ny manaraka zany la miaraka aminay raha zaniko. Ary inona mampiseto an'la ka? Misy tovovavy marary zay le tsy ao amin'ny hopitaly ao a. Tena tsara tarehy be zany tovovavy zany a. Fa ny mampalahelo fotsiny dia marary fo le tsy izy a. Marary fo? Eno a. Ary mety hitarika fahafatesana ho azy mihitsy zany aretim-pony zany raha tsy hainy ny mandanjalanja azy. Tsy hafeniko an'la fa mitady raiky pity aminy mihitsy any a. Ka maninona nefa raha toriana fitiavana izy dia vita e. Iza koa malala sao dia izay mahasitrana ny foniko. So mantsy mba ela ny fanafodiny. Mety hoe ny lozany ankizy koa mantsy namparary fo azy na hoe nampirafy azy ny olo ty. Ataovy letsy sao dia ela no afaka azy amin'izany aretin'izany raha dia raina. Tena tsy saletsy azy sao dia vao mainka hampitombo ny aretiny ka olozy eo ny anjo azy. Nefa ny le tika zanaka deba ihany koa zany sipy zany. Tsy azoko hoe inona moa no tokony hakararony fony. Ka tsy fantatra kosa ny zavatra iainany ihany e. Sady ny aretina koa tsisy hoe zanaka deba zanaka rôl zany fa mety marary daholo lesy rehefa olona. Fa raha zay la dia izay nolazaiko an'la zay ny ataoko. Toriana fitiavana dia rehefa mitory fitiavana azy ala dia asio teny mamy be dia be ohatra ny tantely mihitsy. Amin'izay le sy resy lahatra. Asa tokoa letsika. Eny e, aleo fa hita eo ihany aloha ny amin'izay e. Aleo rangala zay nazy tokoa ny fitiavako azy fa zay lalany ihany dia lalany a. Dokotera, tonga analan'le rano ato amin'ny foko anga ianao. Dokotera. Ka raha pitsy ianao vao esorina rano. Matokisa fa ho sitrany ianao e. Fa zany hoe miankina betsaka aminao ny fahasitrananao a. Ny areti-po manko a. Ianao tompony ny tena fanafodiny. Ka tsy haiko dokotera. Sarotra ho any ana tiano an'le malalako. Nefa tsy tsapan'izany fitiavako azy zany. Azafady hoe miala tsiro fa somary hiditra kely amin'ny fiainanao a. Fa nga ampijalian'ny olo tianao ianao ka. Mampirafy anao ve izy? Sa inona ny olanao fa afaka manampy anao anie raha ilainy zany? Tsy mampirafy ahy izy ka ny tena marina zany ty azy. Tsy fantany anefa izany fitiavako azy zany satria izay tsy mbola niresaka ny vantana akory fa tany anaty nofo tany foana. Zany hoe olona any anaty nofo zany no mankarary ny fonao? Miona amin'ny vantana izay fa tsy mifampiresaka fotsiny. Lahatra, i olona tsy tisy misainanao akory anie ianao raha zany e. Adino izy ary lahatra fa za eto afaka an'olony toerany a. Lahatra, tiako ianao. Tia ianao? Miala tsiny dokotera fa efa lasa nitanteraka ny foko ka tsy afaka omeko anao tsony a. Azafady. Eny ary, tsy maninona ka. Papa, avy ane ianao e? Ahoana zay lahatra? Misy zavatra tadiavinao zanako nga? Lazao fa omeny papanao zany e. Inona ny tadiavinao? Papa, tena tia mo papa o? Ahoana koa ary za mifanontanianao zany ry lahatra? Zanaka ao ne ianao e. Ahoana moa zany tsy itiavako anao ka? Tena tiako ianao ry zanako a.
zanako malalaka tsy foko ianao. Ay, raha tena tia azo papa dia tanterao ty fangatahako aminao ty. Inona k'izandry lahatra? Hitany papa, misy tovolahy izay ihany tena tiako be mihitsy. Izy koa fantatro fa tia saingy tsy samy tory fitiavana amiko izy noho ny saranganay tsy mitovy. Raha sitraka ao dia tadiavo io tovolahy io papa dia asaivy makaty fa izy ny fanafody koa. Lahatra. So dia efa lasa adala renao e. Nareo ary zany tsy mbola mifankahitakoriko. Dia amin'ny fomba ahoana moa zany ny alalànay sy ahitanay an'izany tovolahy zany ka? Sa hitanao ny tranony? Tena adala tokoa azo papa. Adala amin'ny tanteraka. Anontanihoany anjara fa izy mahafantatra an'izay tovolahy izay. Moa papa, mengafy moa e. Mba tedavy izy fa tiako loatra ange izy e. Iza nefa ny anaran'izany tovolahy zany e? Tsy fantatro ny anarany izy hatrany. Jery eo amin'izany moko. Na ny anarana aza mbola tsy hainao akory. Raha zay ianao ry lahatra dia izay mahasalama no natao a. Fa tsy ilany andro makareti-po amin'izany tovolahy tsy misainanao zany akory. Tsiry papa, raha mbola tianao ny hahavelomako dia ataovy izay ahatongavany eto aniko fa izy ihany ho any fanafodiko. Eno ny raha ary zaniko. Adala mihitsy ny zanakareo iny ry papaka. Tsy haiko hoe iza loatra ary ny tafon'iny e. Olona tsy misaina azy akory ny matimatesany. Izany ny tena hoe adalàna. Ianjara, hainao moa fa na mivaraketsa za tsy ilaozana koa fa ny tsaramaso ambolena tsy ilaozan'izay matimaso. Ary ny olona tsy ilaozan'izay adaly. Ny adalan'ny hafa imehezana ranjara fa ny tena tafindamba. Zanako foana iny ary raha vavinao foana koa na adala na endry. Na izany azy tena azon'ody ratsy ny mibandy mihitsy angamby ny zanakareo iny matoa tsy maray lamba amin'ny mibandy tsy aniny iny ka mba masiny. Fa nga dia tena olona tsy vanina mihitsy ny fahitanao an'izany tovolahy zany ranjara. Mpilalao ahody nga zany no lazainao fa azon'ody ny zanako. Sa karazan'ireny tovolahy jilamboto ireny? Ka izy aloha tsy hoe olona tsy vanina e. Ary tsy karazan-drony mpanao etom-bola hafahafa koa izy. Fa izy ary papa no mahalala an'izay ataony any ambadika any a. Eny e, izy aloha raha araky ny fijeriko olona trotra ihany izy. Sady mpisery vilamesa ao am-piangonana koa nge zany e. Fa ny tsy itiavako azy indray mahantra velona, tsy mba toa atsika e. Tsy tiako kosa aloha raha iny no miaraka amin'ny lahatra e. Ainy ianao ka zany efa tsy fitiavana ilay zanak'olona mihitsy dia lazainao fa mpilalao-ody iziko. Izao ranjara, raha mbola tianao ny havelomany lahatra dia ataovy izay ahatongavan'izany tovolahy izany farak'izay aingana eto anatrehako. Ataovy izay fomba rehetra hitanao azy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Rehefa tsy hitanao ny tranony dia tedavany am-piangonana izy na anontanian'izay mpisevy fantatrao izay misy azy. Le ty e, dia voatery tsy maintsy hanao an'izany azaniko. Mahasosotra tsy. Raha tsy noho lahatra marary aloha tsy hanao an'izany mihitsy ahy e. Saingy vonjena izy ty. Ary mbola tiako koa ny zandriko ka ataoko izany e. Dia malaky ary ianao e. Enjany izany marina. Tsy ao an-trano ilay tovolahy fa lasa nanao vakansy any ambanivohitra izy sy ny reniny. I marina hono ny anaran'iny tovolahy iny. Dia inona ry ny ataoko e? Sanatria ve ka tsy ho sitrana ny zandriko raha tsy ahita ny tovolahy iny e? Tsy a. Tsy maintsy ho sitrana indry lahatra, izay ny fantatro. Maninona koa ary indrindra haiko amin'ny olona toy ireny e? Tsy olona toy ireny eky ny sanjantsika fa olona manam-bola sy manan-karena toa antsika. Tsy maiko tsiny alondry e. Satria fitiavana tsy mifidy hiatsapazana. Ry mampalahelo loatra ilay zandriko.
ary aleo motra fa ilozako mandefa findrana eto fotsiny ka efa sasamiandray zay papa. Malagasy FM mananolotra anao teo lahatra sy anjara fizarana voalohany. tantara nosoratany Rianala Estera. Ireto avy no namelona ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, Fanamby. Mbola hitohy.